Faly mitsidika anao amin'ny alalan'izao fampitana ny hafatra avy amin'ny ten'Andriamanitra izao. Ho anao izay malala an'Andriamanitra sady vao antso ny masina. Ho aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hakantsika ny hafatra ho antsika amin'ity alahady farany amin'izao volana May 2024 izao. Dia izay hita ao amin'ny Filazantsara Arak'i Lioka. Lioka 10 ka ny andininy 17 ka hatramin'ny 420. Raha ambara izay voalaza ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao, dia ny amin'ny fifaliana tena izy na ny zavatra tena tokony hahafaly ny mpianatry Jesoa. Ny tokony hahafaly ny mpianatry Jesoa. Tafiditra ao anatin'ny fotoana izay nanirahany Jesoa ny mpianany nareo mpanaradia azy hanao asa misoana, izao hitantsika eto amin'ity Lioka 10 ny andininy 17 ka hatramin'ny 420 ity. Lazaina re averina mandrakariva fa na ny fiangonana dia misionera manao asa misoana mitory ny Filazantsara, na izy tsy manao zany dia misionera miala amin'ny andraikitra mahafiangonana azy izay nanirahany ny Tompon'ny, le lohany de Kristy azy. Eto dia mazava zany asa misono zany, dia ny fanatanterahana ny tenin'i Jesoa hoe efa nomenay ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Komandihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisazy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ary mampianatra azy izay rehetra efa nandidiko anareo. Arak'izay tao amin'ny Maty 7:20 ny andininy 17 sy ny 18. Ary zany nandidiny Jesoa azy zany dia azo fitinina amin'ny hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Reto mpianatra 27 lahy reto rehefa avy nanao zany asa misioana izany dia niverina tamin'ny fifaliana teo amin'i Jesoa ka nilazany hoe Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa o Jesoa, ny tena fifaliana dia ny fahazahoana antoka fa voasoratra any an-danitra ny anaranao. Mifalia fa voasoratra any anarana any an-danitra ny anaranareo. Ny fahitan'ny mpianatra dia lahery sy fahefana miasa teo amin'izy ireo noho ny anaran'i Jesoa, ka nahatonga ny fanahy maloto na ny demonia hiala amin'ny olona zay nandroahany izany. Fa Jesoa kosa nilazany hoe zaho nahita ny Satana latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra. Jesoa dia mahita zany fialan'ny Satana amin'ny olona izany, ny fanandratana azy, lay fahavitan'ny famonjena zay nataony teo amin'ny hazo fijaliana, tahaka izay nambara hoe tahaka nanratany menarana tany anefitra no nanratana ny zanak'olona, ka ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana ary ny fitsanganany tamin'ny maty dia fandravana ny mpanjakan'ny Satana izany, ary dia faharesen'ny Satana zany. Ka tsy ny faharesen'ny Satana no tokony hahafaly kokoa an'reto mpianatra reto, fa
ny fahitany fa nandray ny famonjena izy, na vita ny famonjena. Ka ny filatsahan'ny Satana avy any an-danitra tahaka ny varatra, zay filazan'i Jesoa, ny faharavan'ny fanjakany, dia midika ho fanandratana kosa an Jesoa, ary fandraisan'ny olona zay mino azy ny famonjena. Koa voalohany indrindra dia tsy ny faneken'ny Satana hiala amin'ny olona ny tokony hifalian'ny mpianatra bebe koa, satria tsy noho izy ireo no mahavoaka ny Satana, noho ny amin'ny aminy no nivoahan'ny Satana, fa noho ny amin'ny anaran'i Jesoa. Ka ny fifalian'izy ireo dia sy ny fireriany dia mety fireriana diso toerana ihany. Fa faharoa koa, tsy izy rehetra mahavoaka demonia akory dia voasoratra ny an-danitra ny anarany, araka ny tenin'i Jesoa hoe tsy rehetra milaza amiko hoe tompoko tompoko no hiditra ny fanjakana n'Andriamanitra, fa maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Ary dia ambarako amin'ny marimarina tokoa, tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay hatrizay, mila amiko ianareo fa mpanao meloka. Ao Matio 7, ny 1:20 sy ny 7:20. Koa ny tena tokony hafaly, ary tena fifaliana tena izy, tokony ananan'ny mpianatry ny Tompo, na ny mpanaradian'ny Tompo, dia tsy ny fahitana fa manaiky azy ny demonia, zay nambara teo fa endriky ny faharavan'ny fanjakany, endriky ny fampidinana azy any amin'ny fary mirehetrafo, fa ny fahitana, ny fanandratana an Jesoa, ka ny finoana an Jesoa no anana ny antoka fa olom-baovonjy ianao, efa nasandratra hiaraka nana fitoerana ao amin'i Jesoa ianao. Reto mpianatra reto arak'izany dia tamin'ny Jesoa Kristy anana fifaliana tena izy, dia ny fifaliana zay nisandratany Kristy ho amin'ny toeram-boninahity, dia ny Mesi, mahandriamanitra azy, ary anana zay tramino azy ny fiainam-pamonjena, maha-olon'Andriamanitra azy, mampony lanitra azy. Fifaliana tena fifaliana ary riavana ny maha-olom-baovonjy, satria tena fisitrahana sahady ny fanjovana ny fiainana mandrakizay dina ankehitriny, ka atsapana sy ahitana vahoaka an'Andriamanitra efa tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona izany. Riavana malala, aza mety ho voafitaka ary amin'izay mety fahitana, fahombiazana eo amin'ny asa mpanompoana zay nanirahany Tompo antsika, fa satria zany no mety fiandohan'ny frera ihany, ka mety iandohany koa ny fahalavona, satria zany no frera ihany zany no miteraka fiebebona, no miteraka zay mety koa aza fanandratantena, ka atonga tahaka ny Satana latsaka avy any an-danitra. Fa manana fifaliana amin'ny fahazahoana antoka fa miorina tsara ao amin'ny finoana Kristy ianao, ary zany finoana ao an Kristy zany no mitondra ao amin'ny asa-pinoana, ka ahitanao ny hery sy ny fahefan'ny anaran'i Jesoa Kristy, zay andraisanao ny famonjena dia ny fiainana mandrakizay. Fa ny faharoa zay hitantsika dia ny tena fifaliana ho Jesoa, dia ny tsy mahita
dia ny tsy mahita ny fivoahan'ny satana ihany, fa ny tena mahatsapa fiombonana feno ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Na ny miaina zay atsoina hoe fifandraisana feno ka tonga miompiainana amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy. Zany no tena fifaliana feno. Jesosy Kristy eto dia ravoravo satria nasehon'ny fanahy masina ny mairay azy ao amin'Andriamanitra rainy, ny fananany ny zavatra rehetra, na ny fanolorany ray azy ny zavatra rehetra, ka tsapa sy hitany retim-pianany izany. Ary dia nahatonga an' Jesosy ho feno fifaliana izany, ka ravoravo tamin'ny fanahy masina, ary nidera sy name voninahitra an'Andriamanitra rainy, ka niteny hoe midera anao Arak'io, Tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany, ka nasianao tamin'ny zaza madinika eny Arak'io, fa izany no sitrakao. Fa zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka, izay tiany ny zanaka anehoana azy. Zany fiombonana feno teo amin'i Jesosy sy Andriamanitra izany, zay nasehon'ny fanahy masina tamin'ny mpianany teo amin'ny fananany fahefana, anasitrana, hamoaka ny demonia tamin'ny anaran'i Jesosy, no ambaran'i Jesosy fa fifaliana, tena fifaliana, ny fahatsapana, zany fiombonana feno amin'Andriamanitra zany. Ary anahana antoka ny maha olom-bavonjy, ny maha voasoratra ny anarana any an-danitra. Ary zany no mahatonga an' Jesosy teny hoe, kanefa aza mifaly ianareo, satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Efa manana sy efa nandray ny fahefana avy amin'ilay nasandratra ho amin'ny fiandrianany, amin'ny voninahiny de Kristy ianareo ho Jesosy, ka manana fifaliana. Dia amina malala Jesosy Kristy dia efa nanome zany fahefany izany mba hitory ny famonjena amin'ny anarany ho an'ny mpianany, dia ho an'izay MINO sy nanaiky azy ho Tompo sy mpamonjy, zay ambara hoe ny fiangonana. Ary zany fahefana nomena ny fiangonana zany dia izay fiombonan'ny MINO no anambarana sy ilazan'ny Paoly hoe mo tsy fantatra rova fa tempolon'ny fanahy masina no tenanareo, zany hoe manana sy hitoeran'ny fiombonana feno amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka io firaisana feno amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, io no isitrahana sy ahitana ny herin'ny fanahy masina mitarika sy mampahomby eo amin'ny fanambarana ny vaovao mahafaly, eo amin'ny fitoriana an' Jesosy Kristy ho an'ilay mpanalalana sy ho an'ilay andraisana ny famonjena ao amin'Andriamanitra. Ka tonga ny olona olomonjen'Andriamanitra, ahatonga ny olona anana fiombonam-piainana feno amin'Andriamanitra, ary ahatonga azy ahita ny asan'ny fanahy masina zay manome fahefana sy hery azy afahany mandresy ny herin'ny ota sy zay fahefana satana eo anivon'izao tontolo izao. Zany ary ry havana ny fototry ny fifaliana, ary tena fifaliana tokony hifalitsika zay efa antsoin'Andriamanitra ary irahany
amin'ny fitoriana fanambarana zany vaovao mahafaly dia ny amin'ny famonjen'Andriamanitra ny olona amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy. Miorena tsara ary amin'ny finoana ary maneke hijoro vavolombelona mahatoky fa Jesosy efa naniraka anao mba ho fanasina sy fahazavany eo anivony zao tontolo izao, ary efa naniraka anao mba andraisan'ny olona ny famonjena amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Ary mahatoky fa ny fanahy masina no ampahitanao fifaliana feno amin'ny anananao fandresena an'izao tontolo izao. Amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ka hahatonga anao anana fifaliana izay tsy azo esorina satria miorina amin'ny finoana marina Kristy. Mba ho voninahitr'Andriamanitra ao aminy ihany izay rehetra ataonao. Mahare zary ary miorena tsara fa efa nataon'Andriamanitra ho vavolombelony ianao, ary nataony ahita zany fahombiazana amin'ny maha olona ianao zany ianao, satria efa voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Dia n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ao aminao kosa ny fiombanana feno ao amin'Andriamanitra noho ny amin'ny finoana an' Jesosy Kristy sy ny asan'ny fanahy masina izay amomba anao mandrakariva para-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen.